Etsakilany kosa nefa tsy mankasitraka ny sosikevitra amin'ny ananganana teteza mita vaovao ny maître Wilira Zafonjatovo fantatry ny maro amin'ny anarana hoe olala isan'ny mpiaradia amin'ny antoko MDM izy tarina Andriamatoa Pero Rajaonarivelo moa ity farany ary nanambara fa ny fananganana izany teteza mita vaovao izany dia hitarika krizy eto amin'ny firenena hafa indray. Ravakan'Andriamanala no namentina vaovao Mamra Samuel kosa naka ny sary. Tsy azo ekena ny tarany teteza mita indray ka analava ny fivoahana amin'ny krizy eto amin'ny firenena, hoy ny maître Wilira Zafonjatovo pahalalana sady mpiaradia amin'ny antoko MDM tarina Andriamatoa Pero Rajaonarivelo. Io no isan'ny fanehoan-kevitra nataony raha nitondra hevitra izy mahakasika ny sosikevitra nivoaka tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny fikanan-doha notarian'ny FFKM teny Ivato omaly. Tsy tokony isy ihany koa ny fikitiana anteteham-pifidianana fa ajaina ny daty izay efa ny fanekena rehetra hoy hatrany ity pahalalana ity. Raha iresaka tsika hoe misy ametraka transition vaovao na izaho tenako zao efa ela be mihitsy angamba ianareo nangataka ny zavatra nefa tsy lety tanteraka fa dia nandrosotra amin'izay tsika zany amin'ilay fifidianana dia veriko zany fa hoe mety ho resy lahatra amin'izay amin'izao fotoan'izao fa hoe okatety fifidianana satria ny fanamboarana ny firenena eo amin'ny fihavanana sy ny famelan-keloka sy fahamarinana tsy zavatra vita ny ray andro zany na herinandro na ray volana na herintaona fa tsy maintsy zavatra mandeha elaela zay va mety ho vita ka noho izany zany fihavanana izany zay mampangetahitantsika menakavy na ny olona zay hoe miaraka amiko amin'izao fotoan'izao dia efa namoaka teny foana hatramin'izay hoe izahay dia hafa ny fihavanana ary ty fihavanana ka noho izany iverinay fa tsy misy zavatra fanohatra mihitsy le izy ary nakasitraka mihitsy zavatra FFKM koa ny tenanay dia roy izay hoe taterao satria ny fihavanana tsy vita moramora tsy vita andray andro. Tsy rarahana indray andro fampihavanam-pirenena ka azo heverina fa raha ho tonga ny fotoana hitsangana fitondrana manaraka na lam-panorenana aoriana ny fahalaniny izay filoham-pirenena voalohany Repoblika Fahefatra dia anamora ny asa fampihavanana sahan'ny FFKM izany filoha izany amin'izany fotoan'izany hoy hatrany fanehoan-kevitra ity pahalalana ity. Tsy mametraka olana amin'ny firotsako fidin-Andriamatoa Lalora Valomanana ny tenany satria ho azy dia ny malagasy ny tompony safidy sy tsara amin'izay olona mendrika hitatana amin'ny firenena. Saingy ny fitsarana manokana momba ny fifidianana ny tompony teny farany amin'izay angatoavana na tsia ny antota taratasy firotsako fidin tsy vatany filoha teo aloha ity.